Iarivo soiombonan'ny malagasy fandarana manokana izarana aminao ny vaovao ny kominina n'Antananarivo renivohitra arahinao eto amin'ny MBS TV ao aorian'ny vaovao amin'ny valoralina. Iarivo soiombonan'ny malagasy. Maro ny mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha ny ity ambodimita avaran-tanàna no resahana. Manana ny lanjany lehibe ao anatin'izany ny fifehezana ny rano. Namboarin'ireo solotena pokon'olona ny laka amin'ny rano dia ity antoerana izay mipaka hatrany ambodivona mirefy hatrany amin'ny 10 metatra. Ny fifehezana ny rano teto amin'ny faritra ambodimita avaran-tanàna dia nanjay anjaikitra tokoa ny fokon'olona nanadio ny circulation izay voahan'ny rano rehetrarehetra. Dia efa navita tombanezaka eo amin'ny 1000 metra eo zao ny fokon'olona ambodimita amin'ny voahan'ny rano. Tafita amin'ny fokon'olona sy ny tantsaha ety ambodimita ny toromarika avy amin'ny kominina Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatola Laura Valomanana sy ny eo anivon'ny boriboritany fahenina amin'ny fandraisana andraikitra avy hatrany rehefa misy ny zavatra ilana an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny atao ety zao dia manao anisan'le manomboka anisan'le vary aloha zao dia efa afaka mikarakara ny tanimbary. Fa misy manateny zay fa raha zao zany ny fandehany dia efa mety ho vita ketry zay amin'ity volany ity farafahatarany. Raha mitohy zany no raha mitohy zany fihinana ny rano zao zany dia ho vita ketry zay. Ny tena tombontsoa azonay amin'ilay zany fivoahan'ilay rano fa zay tsy mahazo tombontsoa ankoatran'ny hoe fivoahan'ilay rano mba tonga le olona amboly. Raha ny tena ny tokony izy zany zao tandrapatapity volany ity mba efa kelikely sisan'ny keta dia ho vita satria raha ritra ny rano dia mirotsaka daholo ny olona manao an'ny alasany. Rehefa madio ny lakan-drano dia afaka mikoriana tsara ny rano satria afaka nitsikafona. Ny ena ihany koa ny rano izay niangona vokany afaka nanetsa avy hatrany ny olona ety antoerana hiatrehana ny vary aloha. Mahazo aina tsara ny fambolena anana sy ny legioma. Ny fiompiana ihany koa mandritra an'izany dia afaka nampitomboina tsy toy ny teo aloha. Ankoatran'ny volovarymantsy dia miompy vorontsiloza sy gisa sy gana ny olona ety antoerana. Tsy mora ny fanadiovana ny lakan-drano dia ambodimita avaran-tanàna noho izany dia mitaky fifampifehezana. Fampifehezana amin'ilay kanal nataonay zany zao ny tena tianay dia tsisy lakana mandeha mivezivezy eo amin'ny zalahy pakaville. Na zalahy makaville mandeha tongotra tokony tsy hanitsaka an'ilay tsikafona anakarina sy ilay onjatra nataonay amin'ny sisiny. Fa mangana ny ainay nefa zalahy mafy tenenina. Ny fiandrasana vorona miaro an'ilay zavatra sao dia manimba zavatra ela satria ny olona zao efa manetsa manimba an'ilay ketsy fa tsy mihinana izy ka. Fa raha samy manao ny ezaka zany dia tena anjoso tokoa amin'ilay fambolena. Dia ny vorona zany ny dina ny vorona raha tratry eny dia mandova 25,000 isaky ny vorona ny tompom-borona zany. Eo ihany koa ny fikotsako zana mba hialana amin'ny firongatry ny tsikafokafona. Tombontsoa iombonana ny fahafahan'ny rano mikoriana tsara raha ny ety Ambohimanarina no resahana satria mampivoatra avy hatrany ny fiainan'ny tsirairay miteraka fahasotoana ihany koa ho an'ny tantsaha. Soiombonan'ny rehetra ny fahadiovan'ny lakan-drano toy izao miaina tsara ny mpamboly vary ary mahazo tombontsoa ny mpiandry-gana sy ny mpiompy mety tsara ny tombotrondro. Ny farim-piainana mihitsy no mivoatra ho an'ny olona ety antoerana. Dia misaotra betsaka ny kominina sy ny ben'ny tanàna Laura Valomanana. Misaotra tompoko. Iarivo soiombonan'ny malagasy fandarana manokana izarana aminao ny vaovao ny kominina n'Antananarivo renivohitra arahinao eto amin'ny MBS TV ao aorian'ny vaovao amin'ny valoralina. Iarivo soiombonan'ny malagasy.